aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tena harena dia ao amin'Andriamanitra. Ny tena harena dia ao amin'Andriamanitra. Asongady ny mofinainantsika anio Salamo fa 3:70, ny andininy fa 2:20 hatramin'ny andininy fa 7:20 zany. Ny tena harena dia ao amin'Andriamanitra. Tsaroana ry havako malala fa ny mpanao salamo dia nalahelo am-po, nalahelo am-panahy noho ny amin'ny fanambinana ny ratsy fanahy. Ary ny fotoana aza raha mamaky tsika hatrany amin'ny andininy voalohany dia miteny mihitsy izy fa tafotoana ny fony, saiky ny bolasitra izy raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy, raha nahita ny ratsy fanahy ambinina amin'ny alehany. Kanefa na eo aza izany dia mampahatsiaro ny mpanao salamo fa ny tena harena dia ao amin'Andriamanitra ihany. Izao tontolo izao sy izay rehetra hitan'ny maso dia mandalo ihany. Ny haren'ny tany dia mandalo ihany. Ny olombelona vovoka dia mety mbola hody vovoka, eny mety mandalo fotsiny ihany zany. Fa ao amin'Andriamanitra kosa no misy ny maharitra mandrakizay. Ao amin'Andriamanitra no tena harena. Zany no natonga ny mpanao salamo miteny fa ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara azy. Ny eo akaikin'Andriamanitra mantsy misy ny tena harena. Ny ao amin'Andriamanitra no misy izay tsy mora aloha na misy arafesina manimba fa ny harena maharitra mandrakizay. Mampahatsiaro ny mpanao salamo fa raha samy anatena ihany, raha samy hiandry ihany dia tsy hiandry na hifikitra amin'ny haren'ny tany izy izay mandalo sy vetivety fotsiny ihany, fa aleony mifikitra amin'ny haren'ny lanitra dia ny haren'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra. Ka na mitady ho solafaka aza ny tongotra, na dia mitady ho tafitohina aza ny fo mahita ny ratsy fanambinina, dia tsy alahelo noho ny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy hialina ny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra satria manana harena tsara lavitra noho izany izy, dia ny harena ao amin'Andriamanitra. I Jesosy Kristy no tena harena izay manana ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Koa aleo lavitra manana ny fiainana mandrakizay na dia tsy manana ny haren'ny tany azy. Aleo lavitra manana ny harena mandrakizay na dia tsy manana ny haren'ny tany azy. Toy izay azonao avokoa ny zavatra rehetra kanefa indrisy tsy azonao ny tena harena dia ny haren'ny lanitra. Zary maty antoka sy vomafy indrindra amin'ny fiainana ianao, fa araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izay izy kanefa very ny ainy. Raha nanao fanoharana Jesosy Kristy ny amin'ilay lehilahy mpanan-karena anankiray izay niary harena ho an'ny tenany, niary fananana be, nanao trano ka niteny hoe mihinana mivokisa fa efa manana harena be ianao. Dia notenenina tamin'izany fotoan'izany manao hoe lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina no alaina aminao ny fananao, no arianao koa aniza moa ireo harena ireo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra fa izay manana ny haren'Andriamanitra ihany, izay manana ny Jesosy Kristy ilay fiainana sy fiadanana no tena manana ny tena harena. Zao tontolo izao dia mandalo, ny vola aman-karena mandalo, ny fahatsara-tare mandalo, ny haren'ny tany mandalo, fa ny fanananao an'i Kristy kosa mitoetra maharitra mandrakizay. Arak'izany ny tena harena dia ao amin'i Jesosy Kristy lay
manome anao fiainana sy fiadanana araka ny tena hoe zao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dehibe. Araka izany ary havako mahereza miandry an'Andriamanitra. Andriamanitra ilay ampanakarenanao ao amin'i Jesosy Kristy zanany, ilay fiainana izay natolony ho anao maimaimpoana. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay mampahatsiaro anay ny tena harena. Fa indraindray tokoa izay dia mihazakazaka makany amin'ny moralosy misy ny kalalao sy arafesina manimba, ny any amin'izay tsy maharitra mandrakizay. Fa ianao no miantso anay ankehitriny hitodika aminao Jesosy ilay fiainana sy fiadanana izay nomena ho maharitra mandrakizay. Vonin'izay Tompo, hanolotra ny fonay ho anao Kristy, satria any amin'izay misy ny fonay no misy ny harenay, ary ianao no harena sarobidy ho anay. Mivavaka manokana izahay ny amin'izay hahaizanay mitantana ny harena omena ho anay, ny tantana izay rehetra nomenao na kely na be eo ampelantananay. Mivavaka izahay mba tsy hialina ny amin'izay manana ary tsy hitaraina noho ny tsy fananany, satria Andriamanitra miasy miantoka ny hoavinay manome izay hohanina sy hosotroana ianao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.